Miarabantsika rehetra manaraka amin'ny fandarana passion d'ado eto ny fahita lavitra ny Cool TV. Tonga indray ty fotoana iarahantsika amina tanora manana talenta miavaka. Andreo zao tsika dia araka amin'ny Livasoa. Mampiavaka kely ny Livasoa amin'ireo tanora maro isan-karazany hitantsika matetika isan'andro dia ny fitiavan'ny Livasoa dia mazava ho azy dia be dia be ireo tanora mankafy an'izay dia izay. Fa miavaka nefa ny Livasoa satria zao raha toa ka ny tanora dia efa hoe mirona amin'ireo kolontsaina hoentin'ireo avy any ivelany, fandian'ny ry Chris Brown, fandian'ny Rihanna sy Anna ny Livasoa kosa dia mbola ny dia gasy no anisany ankafiziny indrindra. Izay no raha antsika ato anatin'ny passion d'ado androany. Betsaka tokoa ireo tanora no mirona amin'ny kolontsaina entiny avy any ivelany, fa tsy vitsy ihany koa nefa ireo izay mbola mandala sy mankafy hatrany ny mamalagasy. Anisan'izany ny anahako izany raha malala Livasoa. Fiantsoana Livasoa dia 12 taona. Ny passion d'ado ako mandihy dia gasy dia malagasy. Araka izany dia maro tokoa ireo karazana dia izay ankafizin'ny tanora amin'izao fotoana izao, fa nosafidian'ny Livasoa manokana ny dia gasy. Safidy ny dia gasy satria ny dadako izany mpihira artista malagasy dia niaraka tamin'ny foana dia efa tao anatiko izany ilay hoe mandihy gasy dia tiako ilay dia gasy. Tsy mahagaga loatra raha ny antony nahatonga azy tian'izany dia gasy izany satria ny manodidina azy ihany koa dia namolavola azy mo amin'izany karazana dia izany avokoa. Tiako satria izaho malagasy mbola araka ilay hoe ny dadanay konko artista malagasy dia efa teo mpandihany dia naniry hoe hiaraka aminazy foana dia izy zavatra malagasy no ny ataony dia ilay izy koa efa fitiavana manokana mihitsy ilay hoe isafidy dia malagasy. Azo atao hoe mahay sy tia ny dia rehetra tokoa manko i Livasoa, fa tia nidirana lalindanina kokoa hatrany ny dia gasy. Raha ho an'ireo manodidina azy dia mety amin'ny Livasoa tokoa ny dia, izy raha teo efa somary tia mihetsika sy pelipelika kely izay ihany. Be zezizesta kely izay ihany izy, jejojejo kely tia mihetsiketsika izany izy fa nefa tsy dia hoe azo hitsarana anazy hoe tena diso anina izay, fa apetraka fotsiny ilay izy hoe tsy dia azo atao loatra izany ilay mihetsiketsika be fa ampiarina amin'ny fiainana andavanandro fotsiny ilay izy. Tena tiany ilay mandihy izy izany dia tia manao karazana dia rehetrarehetra mihitsiny dia izay no nahatonga anazy nirisika nanao an'ilay fandihizana. Ny dia rehetrarehetra hainy daholo fa ny safidy ny dia gasy izy satria tiany ilay izy ny dia gasy mahagasy atsika aloha dia ny teo amin'ny sehatry ny zava-maneno koa izany amin'ny mazanaka artista anazy dia gasigasy no hira nataon'ny dadany izany dia no lalaoviny koa ilay izy tamin'ny alalan'ny dia. Livasoa aloha izany tena olona hitako hoe mahay mandihy mihitsy indrindra fa hoe fandihy gasigasy. Livasoa izany efa mpandihy hatramin'izay dia ataony daholo rehefa karazana dia na hip hop na dia gasy na rehefa karazana dia tena hitako hoe mety amin'ilay izy satria izay zany manao mozika malagasy dia mifampiankina be ilay mozika malagasy sy ilay dia gasy. Dia hoe nianatra manokana momba izany karazana dia izany nefa i Livasoa fa ananany tokoa ny fahaizana amin'izany. Tsy dia niditra tamin'izay resaka fanosehana anazy fianarana izay satria izy izany mbola atao anatiny hoe fianarana tany am-pianarana, fa kosa izy izany ohatran'ny hoe le hoe tia mandihy izy izany dia ohatran'ny nianarany tsikelikely teny izany ilay izy moa teo amin'ny sehatry ny hoe misy fijerena télé na ohatr'izany dia nanomboka mampiseho an'ilay talentany izy.
nisehatra fandihizana amin'ny dia gasy dia neritreritra namoana tahaka izay dia nanaraka andry zareo dia tao anatin'ny groupinay no fankalalanay eo amin'ny latsi-tanana na dia soroka dia eo amin'ny kinetsanetsa le bazin'ny dia gasy koa izy mahay tsara. Tamin'izay nisy groupinay dia nisy mpampianatra dia nianatra dia rehefa taty aoriana niezahana nampiana izay talenta tao anaty hoe nianatra dia niezahana foana ilay izy dia hay amin'izay avy eo. Dia taty aoriana izy nampitombo kely fotsiny, nisy nampianatra kely fotsiny tany amin'ny nanana tarika izay dia misy mpampianatra dia gasy manokana zany. Mamorona koa ohatra hoe misy hira omena dia mamorona, afaka mamorona chorégraphie. Eo tokoa ny fitiavana ny dia fa ny fitiavana ny maha-malagasy no tena mibahana ihany koa anatin'ny Livasoa ka anisan'ny tanjona lehibe indrindra ananany dia nitondra avo ny lazan'ny dia gasy. Tia ampiseho hoe tsara ny dia malagasy dia tia ampiseho ihany koa hoe hafa ny dia malagasy dia ilaina ny dia malagasy moa teo tonga lavitra amin'ilay izy zany hoe mba azo toerana kokoa ilay dia malagasy sy ilay zavatra malagasy eto Madagasikara. Ohatran'ny ankizy rehetrarehetra ihany izy dia miavonavona, tia miresaka, tia mifandray amin'ny olona zany indrindrindrindra ny namana. Izy no tsotra azo resahana sady mora ifandraisana no tsy miavonavona dia raha amin'ny lafiny dia indray izy havanana raha mandiha. Efa fotoana lavalava teo izay nanaovan'ny Livasoa izany dia izany ary dia nahitana fivoarana betsaka tokoa tao aminy. Tsy dia nisy aloha tao amin'ny resaka fianakaviana ny hoe nahatonga azy nidritrika tamin'izay fandihizana izay fa teo amin'ny fahavalo taonany teo izy zany no hitako hoe rehefa ao an-tokantrano dia ohatran'ny mandeha fa zava-maneno zany ao an-tokantrano dia tia mandindia dia ohatran'ny roso lalina tamin'izay ihany izy. Ny amin'izao fotoana izao zany hitako hoe mivoatra be ilay izy satria teo anatin'ny 3 taona teo zany izao no nanomboka ny tena hoe nanaovany an'izay dia momba ny resaka fandihizana izay hitako hoe mivoatra be sady izy koa tia mihetsiketsika raha teo. Nandritra izay 3 taona izay fivoarany tena nandroso be satria tafiditra tany anaty groupe mihitsy izy, misy maka mandihy mihitsy zany izy amin'ilay resaka dia malagasy. Ao anatin'izany izao ny fellowship groupinay zany dia rehefa misy fety mariage na zavatra tao ireny dia be da be foana ny olona maka anazy zany. Tena hita hoe niroborobo be zany ilay fandihizana tao anatin'izay 3 taona izay. Tao anatin'izany fotoana lavalava izay dia betsaka ihany koa ireo fotoana izay tsy ho adininy mihitsy. Ny zavatra tsaroko zao tamin'izay vao nanao fampisehoana voalohany niaraka tamin'ny dadanay teny Faravohitra dia niaraka tamin'ilay namako moa efa zareo efa lehibe daholo dia izaho zany zandrindrindra tao anatiny dia nisy track dia mandisy foana dia JJR voafingana mihitsy aina amin'ny sehatra satria matahotra fa rehefa taty aoriana dia efa nizatra dia efa tsy naninona intsony ilay izy. Dia zavatra hoe nafinaritra anahy nanao fampisehoana tamin'ny mariazy
dia tamin'izay nahafinaritra anay indrindra satria zavatra nataonay tamin'izay matotra tady tsara dia tian'ny olona tamin'izay zany zavatra tena nahafinaritra anay namonjy mariazy. Farak' izany dia efa tia mihetsika mihitsy ny tovovavy ka tsy ny dia gasy ihany no hanetsehan'ny vatany fa ireo karazana dia rehetra na ny any ivelany aza. Oh baby, when you talk like that, you make the woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Izy aloha voalohany tia mihetsiketsika dia le izy koa na dia hoe tsy tao anatin'ny fianakaviana ary le hoe fahaizany hoe mandiha hoe n'olo vainty tamin'ny fianakaviana hoe talenta nanana dia efa ohatrany hoe talenta nanana ny tao anatiny mihitsy le fahaizana mandiha. Nitondra somaro any Livasoa ihany koa nefa ity karazana dia iray ity ka mieritreritra ny hanao fototr'asa izany mihitsy ary izy. Tady asa le izy no fialamboly dia nieritreritra le izy mihitsy hoe atao asa le izy le mandiha. Ny fivavahana hitako aloha zany dia izy nanomboka ohatrany hoe falifaly zany izy zany tsy mba hita hoe tezitra zany tao anatin'ny tokantrano fa falifaly foana izy satria ao anatin'le fitiavana an'le mozika dia tia mandiha. Mba mahita fialamboly atao rehefa tsisy atao iny izy dia mandiha ao an-trano dia mahita zavatra atao foana zany. Ny indro kely fotsiny dia mbola mpianatra i Livasoa ka indraindray dia variana amin'ny dika manadino kely ny fianarana. Ny lafiratsy ny misy kely ihany satria rehefa ao an-trano dia diso trop loatra zany le fomba le fandihany fanaovany entraînement amin'le fandihizana dia mitaraina vizaka izy rehefa avy eo dia ohatrany tsy dia hitako hoe mety zany le fandihizana nefa tiany moa le zavatra dia mampirisika anazy ihany fa amin'ny fotoana no mila amboarina zany mba asiana sokajiny le izy hoe eto aho manao an'ity zavatra ity dia eto aho mianatra, eto aho makaina. Izy zany lasa ohatrany hoe variana be any amin'le resaka dia dia tsy tsarony intsony zany na fotoana ianarana indraindray ara-dininy. Izay ny lafiratsiny dia faharoa, ny lafiratsiny faharoa lasa mandany fotoana be loatra zany izy amin'le resaka dia. Eo amin'ny lafin'ny fotoana zany indrindra eo amin'ny fianarana aloha zany tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny fotoana dia asiako fetrany mihitsy zany hoe eto amin'ity fotoana ity ianao no mianatra dia amin'izao resaka hoe weekend zany no tena matetika anaovany entraînement ao an-trano amin'ny resaka fampiarana an'le diany. Fa amin'ny efa kely sisa dia mahatianina ny Livasoa amin'ny ity gasy izay na dia atao hoe mbola tanora eritreriny ihany ary izy dia manana hafatra ho an'ny tanora tahaka azy ihany koa izy. Ny hafatrako amintsika izay manana passion hoe mandihy gasy zany eny na hoe tia mandihy fotsiny ary rehefa manao zavatra zany dia ataovy amin'ny fitiavana indrindrindra satria dihy gasy zany ianao malagasy gasy raha dia tiavo zany le zavatra malagasy dia tohizo fa ilayntsika eto Madagasikara zany mba hoe misy solon-tena manana zany dihy malagasy zany hoe mahay anzy zany. Zay manatrika eto aie manahona daholo aie ny
raha izay ny afatra avy any amin'ny livasoa ity kosa indray ary ny afatra ho an'ny livasoa ho an'ireo namana sy havana akaiky ny afatra kely ho an'ny livasoa tohizo le dianao raha ohatra tianao le mandiha dia za koa eto anilanao an-trano zany mampirisika anao amin'izay anohananao an-trano zany amin'le karazana dia ataonao indrindra ny amin'ny mahagasygasy malagasy atsika ny anatra kely omeko an'ny livasoa zany aza dia variana be amin'le resaka dia fa mba lanjalanjao ihany le fotoana io eto ny fotoana tokony anarana dia eto fotoana tokony andihizana tohizo hatramin'ny farany rehefa natao le dia dia zay eto manohana anao foana hatramin'ny farany tohizo ny fanaovana dia gasy dia mahireza foana dia tohizo fahendrena afaka aoenareo antsinanana rapaina tolorana tanana aoenareo ao atsimo arapaina fatsinana dino aoenareo ao andre dia mirarisoan'ny livasoa ihany koa ny ekipan'ny passion dado mba ho tonga amin'ny tanjony rina ary mba hitondra tokoa ny voninahitry malagasy ary hitondra avo ny laza ny dia gasy indrindraindrindra aoenareo ao avaratra
nafinaritra ny digasy mafinaritra ny tanora rehefa mbola misy ireo hoe mitazona mamalagasy tahaka izany dia mba irina hoe betsaka isika ny tokantrano any no mbola tiany izay mamalagasy manandratra izay mamalagasy izay ihany koa mame fotoana nareo indray passion dado amin'ny heriny miaraka amin'ny tanora hafa ihany koa io veloma daholo